Eo anatrehan'ny zava-misy eto amin'ny firenena izay atrantry dia niforona ary amin'izao fotoana izao ary Nijoro ihany koa ny fifandraisana sy ny hetsika ho an'ny fampiharana ny fanjakana tan-dalana na ny contact et action pour l'effectivité de l'état de droit. Izany moa dia ivondronan'ny olom-pirenena sy ny olon-tsotra tompon'andraikitra ihany koa niofana ary navita fianarana ambony teto amin'ny firenena. Volarava sy Tsirakotorson mitondra ny antsiprimo. Nateo aza niezaka nataon'ireo mpitondra amin'ny fandimby dia mbola marefo ny fanjakana tan-dalana eto Madagasikara araka ny fandinihan'ny fifandraisana sy hetsika ho an'ny fampiharana amin'ny fanjakana tan-dalana na ny Caeed. Ankoatra ny dizadiza politika dia ny fahalemen'ny rafitra Nijoro sy natsangana teto amin'ny firenena ny fototra lalina nampiverimberina ny krizo ity fikambanana ity. Ho an'ny Caeed amin'izao fotoana izao dia kion-dalana hifidianana ny olona hitantanana amin'ny firenena izay ilaina ny fandraisana andraikitry ny rehetra ny mpitondra ny vahoaka amin'ny fametrahana fanjakana tan-dalana. Ny antony nahatonga ny krizy teto Madagasikara dia ny fahaverezana, ny fatokisan'ny vahoaka, ny mpitondra, fatokisany ihany koa ny olona tsirairay avy ireo rafitra rehetrarehetra tokony hamahana olana eto amin'ny firenena. Raha tsy teny ohatra anankiroa lehibe zany tamin'ny taona roa arivo dia nahatonga an'ireny hetsika an-dalambe ireny dia tsy fatokisana intsony ny atao hoe ACC tamin'izany fotoana izany. Dia tsy nitokisan'ny candidat intsony zany ny ACC, misy ny hoe nakanomantaso mety manana maro izy mety tsy manana maro, zany hoe fahaverezan'le fatokisana ny rafitra zany no anisany ihany koa natonga izay. Raha jerentsika tamin'ny taona 2004 dia nisy ihany koa tsy fatokisana intsony tao anaty rafitra, mety rafitra mendriky ministera zany nefa eo koa ny rafitra fitsarana satria raha ny tokony izy raha misy olana zany dia misy amin'ny atao hoe fanjakana tan-dalana zany dia misy rafitra hamahana olana. Dia nefa noho tsy fisian'izay fatokisana intsony ny rafitra misy eto amin'ny firenena izay dia lasa any amin'ny toerana hafa zany no iverin'ny olona na vahoaka hamahana an'ilay olana. Dia noho izany ny fahatsapahanay zany hoe tokony tsy ho amin'izany lalana izany intsony no tokony hamahana olana eto amin'ny firenena dia Nijoro izay. Ny firenena fehezin-dalana dia tombony ho an'ny rehetra hoy ny Caeed satria io ihany no ahafahan'ny vahoaka mahazo toky fa ny mpitondra dia ampiasa ny fahefany ho an'ny tombotsoan'ny daholobe ary aron'ny zony. Anolotra tsoatsy ny dina ho an'ny fanjakana tan-dalana na manifeste pour l'état de droit ny Caeed ary amorony candidat ho filoham-pirenena mba hanaosiny ny dina ho an'ny fanjakana tan-dalana.